Ny ako sy Arivo Radio manolotra ho anao fizarana voalohany tantara mitondra ny lohateny hoe Varomaizina. Tantara nosoratan'ny Rajaonarso Jean Flavien. ireo anomena ny tantara Irina Sandra, Miara Besson, Itokina Kalona, miaraka amin'ny Robin, Tout Bienvenu ary Fidernier. Nanatotosy Miara Besson, nandray feo Patrice Nomenjanahary, nandrindra ny ara teknika Fidiarniaina. aniny andro fahatelo. Diamondra andrasy fa tsy maharaka ny dianao a. Efa mitambesatra amiko tokoa ny fandrosoan'ny taona. Manao ny pasitera? Manao efa ela ngay ianao nanaraka teo. Ka nahatazananao avery apita fotsiny dia nanao dia maika kely nanenjika anao. Lalana iraisana ihany moa. Tenenao ary rehefa mahazo ianao dia tohizana ny diako. Andova soavarisy indray no hietsika eto. Mandeha tsara ve fiandrasan'omby ao ary? Fiandrasan'omby? Fangamo za mpiandromby. Natamingany indray aza ny tsy ananako akory. Fiandrasan'omby no tiako tenenina ka. Manaroadro lehibe. Olon-dehibe tsy ampy zombako. Sy filambolina reo mbola tsara vanitolana zany anaka. Nenay efa malemy tolany tony raha mba manao dia azakazaka tratra miatana sisa ny vita. Inona indray koa zao izany ka. Oe, tena miala tsiny aloha fa ohatra lasa mivantambatana loatra izany ny firesako aminao azafady indrindra. Ohatray, zany koa hoe dia hitanao elana tsiny e. Adininao anga le tenin'ny Paolo hoe tamin'ny malemy dia tonga malemy mba azahoako ny malemy. Oe, oarylana fangamotsy hoe ianao indray le malemy taolana teo. Ay tokoa moa. Ianao koa mahazikaiky fa hon tokoa. Inona moa zany ny fiarahamboly mahafinaritra anao? Ohatra ny tanora vavy rehetra ihany ka. Makasary, mihirahira, madio sy ny sisa e. Dia misy namanao miaraka aminao amin'ireo zavatra eo zany. Manana sakaiza tsy mahasaraka anao ve zany ianao raha tsorina? Mihira mio izy ny vazaha. Mahagagana koa ny fanontanianao mety isy olona tsy manana man'izany nga. Ohatra ny hafahafa tokoa fa tokony namboariko ny filazako azy. Tiako fantatra fotsiny hoe matetika ve sa mahalany ianao mandeha irery ohatr'izao? Miverina amin'le resaka fandriam-pahalemana mantsy ny saiko. Ay ve, tsy dia mitakosina amin'olo izany aka. Any am-pianarana ihany no miarakaraka amin'ny namako dia izay. Ary raha dorainao isaky n'inona le tsy mody hatrano tantarainao iny? Somba tianao fantatra hatramin'ny lokon'ny atin'akanjoko koa sary? Diny aloha ianao fa ataoko inona ary zavatra ohatr' izany. Adinonao nga hoe mpitandrina? Izay indrindra no mahagaga ioko. Hoe le olona mpitandrina tokoa hoe no miresaka amiko eto sa olon-kafa? Zao ry Diamondra. Araka ny nolazaiko teo dia tsy mandra ny saiko momba n'le resaka tsika iny. Miala tsiny raha toa ka nidikiditra tamin'ny fiainanao tia hanokatra amin'ny masonao maily fotsiny raha marina. Misaotra fa asiko ny lesona tianao ampitaina raha izany ka. Hoe ohatra n'izany firesaka nataona izany ny ataon'ny olona mpakankiriny fa tsy voatery mampiasa mosoara misy fonika izy. Tsy voatery mitondra katakatara mainty be koa fa mety mody maka namana ka tsy izay akory ny tianao tenenina. Tsy zany ka. Dia tsy azoko ihany raha izaniko. Ka za tsy na tsy avelanao anazavako inona ary no azonao eo. Mianara miaino satria rehefa niteny ianao dia nameran'izay efa hainao fotsiny. Fa rehefa miaino ianao dia mety hianatra zava-baovao. Ento ary ny fanazavanao fa miaino e. Marina daholo ilay zavatra nolazainao teo momba ny fomba fiadin'ny mpanao ratsy. Fa ampiako fotsiny hoe mila misafidy tsara ny olona hitakosenanao ianao. Misy fomba fiteny vahiny izay manao hoe ampahafatara any namanao dia ho fantatro hoe izy ianao.
kinanenao zany raha nyresantsika eto ny verina. Zamanahy ianao fa tsisy atahorana raha ny amin'izay ka ny fahitako ny fisakaizana sanoka ataon'ny olona mihitsy no tsy ilaiko namana. Zany Ie, amiko tsy misy olona minamanamana izany raha tsy mifampaka tombony, ny andaniny sy ny ankilany mihitsy io dia aleoko mandeha rehetra fa ampy azy ananako sy fantatro. tsara zany anaka, miaranao amin'ny lafiny maro zany. Ngany rava sahady? Ie, misy fahoriana hono ny mpampianatra anay. Dia ny ankizy mbola mamita devoir amin'ny amphio fa izany tonga dia nody. Hay, fa maninona zao no miatakataka amin'ny ankizy ohatran'izany? Arakaraka ifampianadratsy fotsiny ary ve, tsy aleoko miala. Mba fara samy tanora mihitsy ianao tika, marina e. Lazain'ny ankizy fa miavina mihitsy fa tsy rarahako. Tsy tiako ilay manao volongita mifandray tendry fotsiny ohatran'ny zareo. Tsy maninona izany e. Ndana ray loso loha ilay akanjo dia esory ny volo fotsiko raha tsy manao ninina ianao e. Eny ary vetivety fotsiny. Fa marina tokoa ve aloha hoe niresaka tamin'iny pastera tamin'ny lahady teo? Ie, nifanena tamin'ny ngandry. Tsy nifanena angamba fa araha mihitsy ny tena marina. Odry, arahany ahoana koa zany? Ka tsy voandroany ange izy mody tafaradalana amin'ny koatr'izay. Efa mba lehibe ihany ka tsy ny dadabe Noely intsony. Fa dadabe Noely nga hono izy. Mba fomba fitendry zany farany eny koa zany. Tsy milainga fampatoriana zaza any dikan'izany. Hay moa. Ie. Dia ahoana ozy ny resany tamitry? Ohatrany tsy mahafinaritra mantsy raha ny fijeriko an'izao endrika eo izao. Hafahafa firesaka mihitsy ilay pastera nareo ka. Raha tsy ny volo fotsiny dia veriko mihitsy hoe manadala izy. Dia lasa ihany nefa ny saiko hoe angamo tsy lahy antitra ohatran'ireny mihitsy mpanarara ohatran ankizy ohatr'izany. Lasa lavitra be ny saindry izany ka. Ka inona raha mahatonga anazy manadiady ny fialam-boloko sy hoe izavo ny namako hoe hatramin'ny hoe isaky ninona ny vadinareo tsy ato an-trano. Fa izany ve no nanontaniana ianao? Ie. Hafahafa tokoa raha izany ka. Sady hafahafa izay fijerin'izay ka mba marina e. Maninona koa ny fijeriny? Hafahafa tsy haiko ny manazava azy fa hafahafa fotsiny. Ohatrany hoe manadala tokoa ve? Ohatrany tean'olana? Dia tena hoe an'olana mihitsy kosa ve? Ka za mihitsy no nahalasa ny saiko. Ilay izy manarakaraka sy ny zavatra anontaniana ohatrany hoe olona manadala izany. Nefa tsy izay mihitsy ilay hitako tany anaty masony teo. Amboary ny saina fa fotsiny izany. Asako. Raha ny fijeriko amin'ny pastera iny tsy havita nisy ratsolona izany. Raha ny filana tokoa ve ohatra ny manosika azy resaka aminao? Maninona ry tsirikala Martinina miasiasy amin'ireny no alainy dia vita e. Samy maty vady izao ihany. Mifampialina indray koa samy lazindaziny. Aza maivava ho aho. Ny tiako tenenina anao dia hoe aza velanimba ny fijerinao ny fianaky ny aratsiana. Mbola misy ny fitiavana tsy miandry tambiny. Ary mino fa isan'izany fititeana ampy izany ny any pastera. Engany e. Maily fotsiny fa tsy kely lalana ny ratsiko. Ie, raha izay indray aloha dia imbonako hevitra aminao e. Aleko lavitra mijery anao miavinavina sy mailomailo ohatr'izao toy izay anara-po amin'ny ditra. Dia sanatria aran-doha izany. Aza manana eny fa tsy za mihitsy no ohatran'izany ka. Hiakatra isolaka ny vetivety aloha dia miverina eo ary. Aza elany ary
bon tonga dia tapo daholo ny ratsan-tanany mandra-pilaza ny marina. Mila anarana sy toerana mazava mivoaka fotsiny azy ao. Anaty fofandraitra ihany ao ambanin'ny ohany fa aizany tsy teny eo io e. Renga aminareo fa tsy andany andro aminareo eto akory aho. Fa maninona koa izao vao tonga ty ianao e. Rehefa manome baiko dia taterao tsisy atakandro raha mbola tianao hipetraka amin'ny toerana olohanao io a. Ka za ve moa afaka hibaiko ny amboteazy fa efa nanao izay ho afaka nge ahy e. Tsy raharahako ty fa manodina rehefa tera ny lalana. Ary tonga dia akombony vavy io raha mbola hamaly amin'ny momba n'izany resaka izany. Tsy fanilaza taminao ihany koa moa zaho hoe tsy tia hita an'izao tsony. Fa tsy haiko hoe ena ny antony mbola ininao antsona hanatrika an'izao ihany. Tsy laina amin'ny tanondronondrika ohatry ny zaza mangery ampandrina fa mety tsara vela tsy fotsiny. Za no mamaritra ny fotoana sy ny toerana tiako ionana aminao. Mazava. Tsy raharahako izay lazainao fa fiovana sy rikorikonao amin'ny asa nahazatra antsika. Inona no tokony ho fantatra momba an'ilay inspekteur Tsito? Ary aza hitantarana valamaty aho fa information misy ilako azy lazaina. Ny azoko ambara dia hoe tsy ohatra ny talohany rery ty inspekteur Tsito ty. Manahy hoe io no mety havita hampiditra andro anao. Milazako rehefa mamy rongony e. Adinao anga hoe iza madame Nivo zany. Fa mitampony inona ny masonao tsy mahita an'izay miseho eto alohanao e. Esorany lelany dia averenao fatotra ny anaty trano kisoa any ilay vendrana io. Tsy hisy ilana amin'ny feon-tsony mantsy fa efizay voatenin'izay ny information tedaviko. Tsy maintsy hovonoanao koa zany io olona io. Ohatry fanontaniana tokony hipetraka ve zany e. Reto tanako reto mihitsy ny anendaka ny fony amin'ny toerany raha tianao ho fantatra. Asa aloha raha mbola velona izy ao aorianan'izay. Manontany tena indraindray hoe inona ary ny tena fahafinaretanao an'ilay mandatsaka ain'olo loatra izao. Ianao ihany dia tokony havaly an'izany fanontania izany. Satria efa mba namony maromaro ihany koa ianao ka nahatsapa ny fahafinaretana tsapa rehefa mandray fon'olombelona mbola mitempotempo. Dia tena hoe hijery an'izao fotsiny ve zany ny antsoina ho asa misy hafa e. Ampy amantsy izay hitako izay. Anatin'ny valopiny ny sibilanao manaraka. Atolory azy ry ty ny valopiny fa aza miandry baikona ohatry ny omby eo a. Ka roa malaky io olona io. Fantaro daholo ny momba azy rehetra. Izavo ny namany. Ohatrinona ny volany any amin'ny banky. Inona ny fialamboly ankafiziny. Hatramin'ny ora fivoahany amin'ny maraina. Mila n'izay rehetra izay eo ambony birao ako amin'ny herin'ny androany. Asomba tery loatra kosa ny fotoana omenao azy andro madama. Fa firy taona ny tiana omeko anao e. Amin'ny herin'ny omaly. Aleo miala fa hihena miandalana ety amin'ny fotoana novana n'ity mission ty. Voaray tompo. Ie dia akatony ny varavarana rehefa mivoaka any ianao. Renareo teo fizarana voalohany tantara mitondra ny lohateny hoe Varomaizina. Tantara nosoratany Rajaonarso Jean Flavien, Nona Laoviny, Irina Sandra, Miara Besson, Itokina Kalona, miaraka amin'ny Robin, tout bienvenue ary Fidernier. Nanatontozy Miara Besson, nandray feo Patrice Nomenjanahary, nandrindra ny ara teknika Fidy Arniaina. mbola hitohy.